sy Lazary ray Olona eto anao Isaka sy azo menay Wana mandrakezay Kamendrika ho anao zany Tompo mpanjaka Ka ena sandratra iza Miravanao Aisoanao Itera sy Lazary ray Olona eto anao Isaka sy azo menay Wana mandrakezay Kamendrika ho anao zany Tompo mpanjaka Ka ena sandratra iza Miravanao Mpianakavin'ny finoana raha tany anefitra ny zanak'Israely nanaikitra ny menarana ringana kikika ny olona ho soratra masina hoe mijery aho dia ho voavonjy ny vaza tany rehetra andehantsika nome voninahitra an'Andriamanitra fa tsara sady mpanao ny tsara lay mpanjaka ny voninahitra mendrika hoderaina sy ankalazaina voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra halleloia masina 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 Jehova tompony maro endriky ny voninahiny tany rehetra amen ho aminareo rehetra ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ny salamo faefatra amby roapolo no ankalazantsika ny mpanjaka ny voninahitra salamo faefatra amby roapolo ny andininy fahafito atsahatra atsika amin'ny andininy fahafolo salamo faefatra amby roapolo ny andininy fahafito mitsahatra amin'ny andininy fahafolo ary ho dimbiasantsika amin'ny hira faharaiky amby 570 amin'ny firana protestanta izany dia isy vavaka zay vao mahazo toerana isika rehetra rehefa hitentsika ny salamo faefatra amby roapolo dia anandram-peotsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandrata anareo ny varavarana fahagolo mba hidirany mpanjaka ny voninahitra iza ry zao mpanjaka ny voninahitra izao Jehova Tompo Kristo Jehova mpiady mahery asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagolo mba hidirany mpanjaka ny voninahitra iza ry zao mpanjaka ny voninahitra izao Jehova tompony maro izy ny mpanjaka ny voninahitra amen ianao mba mieritreritra hoe manao nadole izy tsy miteny tsy mivolana vangaly tianareo tsy gasy tsy gasy vola gasy zay a fa tsy mahay teny gasy sotra ho mafy be zany ndraindray ianao mba miteny hoe misy 5 ndray miditra fampianakavy mahay miteny gasy daholo eny tompoko efa miteny adiny ndray ianao misy fanontaniana ve niakatra ny tanana zay ane dada ozy 20% monja mba azonay amin'ny teny malagasy tena lazaiko anao mihitsy fa tena
nitezitra sy azo natao ho averina indray amin'ny teny frantsay le adiny ray teo nefa le olona milahatra be dehibe ohatran'izay zany a le problème ara-piangonana zany a mitombo zanakitsika tsy mahita ny gasy ntsony fiangonana sasany a zaraina roa zaraina fitaratra na rideau ny ao ambadika eo a miteny frantsay ny ety a miteny gasy ny ety misy mitora teny gasy pastera ao misy miteny amin'ny teny frantsay na mpiandry fa mbola tsy pastera inona na tonga an'izany satria samy tao migasy daholo teo aloha fa ndray mitombo le zaza tsy mahita teny gasy tsony apetaka ny kasika rehetra tsy maharaka mpandika teny ndraindray ny vazaha tena miteny hoe okatra le mpandika teny mba me olona tonga de miteny zay ohatra ny dada tahaka an'izao fa marary ny sofinay de misy fisarahana zay fisarahana zay a ny tsy maintsy vahana olana tany ny hafarany a de zao zay miteny gasy rehetrarehetra manana ny fiangonany zay miteny frantsay rehetra manana ny fiangonany tsy maintsy misy zany ary zay na ny hafaran'ny tantara tany de samy nanaiky daholo samy mitehika daholo tam'izany tsika koa tao Tananarivo de fa lazaiko anareo tao Taninanandrano ny ankizy kely mianatra sekoly Alahady eo dehibe ary efa mitaka izy hoe ome mpampianatra zay a miteny frantsay de misy voavina ny tany aho fa misy hatramin'ny 3 le ankizy zay tsy mahita teny gasy tsony mba mahagaga kosa ngizy zany aloha era olona eto Madagasikara ve de misy zaza tsy mahay miteny gasy nefa de misy zany ary satria miteny frantsay daholo ny any ampianarana dia adoka adino le teny gasy de mahazatra azy any amin'ny teny frantsay ary koa reo avantsika malagasy zay avy any Frantsa amin'ny teny frantsay tonga eto de sasahirana ono adada tsy misy anga culte en français eto mba hiangonanay aoka aloha eritreretra zany hoe tsy maintsy tonga eto amintsika zany eo a na tiatsika na tsy tiatsika efa nampisaraka ny fiangonana tao tsara honenana io tamin'ny andron'ny paster lay na tonga nay teny hoe misarary ianareo zay teny frantsay a entin'ny paster lay any Tsibazaza zay miteny gasy antsara honenana zay ny fiafarany vokany betsaka ny olona tsara honenana betsaka koa ny olona miteny frantsay a any Tsibazaza tsy maintsy isy ny eto amintsika ny mahatsara ny atsika fotsiny a miangona maraina miteny gasy dododoly rehefa mifolo de mahazo miakatra ao ambony indray a zay inao a amin'ny teny frantsay ary tsy maintsy isy zany soran'Andriamanitra tsika manana ny hoe rina ny ambany sy ny ambony fa raha tahaka ny fiangonana rehetra tsika efa niady tahaka an'izay ka de na tonga ny teny hoe raha misy ianareo zay azo lazaina hoe avanana amin'ny teny frantsay mbola tsy nianatra teolojia zany dia itsika manko FPVM tsy mba mila diplôme zany ny régime missionnaire zany na tongavan'ireo missionnaire be dehibe teto Madagasikara tsy mamaky teny ny sasany na juste mahay mamaky teny fotsiny dia nasany toro filazantsara zay namokatra be dehibe tahaka atsika zao nampibebaka nampivavaka napitatra ny fiangonana maro zany ny régime hitondrana ny FPVM ankehitriny nantany
Zareo ambonimbony kokoa hoe ianareo ne pastera to tsy manana faculté de théologie zay ho tsy mila zany fa nahoana ozy ozy ny anay de fiangonam-pifoazana zay ny anay zany hoe natsona répéteur ary jakoba ary jaona mpianatra rehetrarehetra mpanarato fa niaraka tamin'i Jesosy de niaina niaraka taminy na fantatra ny zavatra nataony ary nampianariny hitory filazantsara zay ihany ho any anay ka ianareo zany hoe tsy manana faculté de théologie tsy manana zany zay nangataka ozy ry zareo tany hoe tsy maintsy manana an'izany ianareo pastera fa na tianao na tsy tianao tsy maintsy isy foana ny culte en français na ny Madagasikara na ty ampitan-dranomasina de zao nataoko ho anareo mbola tanora raha misy mpiandro na misy mpampianatra na misy hiraka na misy mpitandrina mbola tanoranora de mianatra ato amin'ny évangélika eto Besarety efa niona tamiko tao ny directeur de ao anareo de mianatra théologie efa taona de afaka roa taona indray ianareo zany hoe eny taona de manana ny licence en théologie de afaka manao doctorat ianareo fa izay tsy manana fahefana zany ny FPVM raha misy zany de afaka miresaka tsika vitsy zay de ilay malagasy tena mahay teny frantsay no hitondra ny culte en français itsika malagasy ngamba de mampalahelo na iza malagasy nianatra teto amin'ny université de Madagascar na iza rehefa tonga ny ampitan-dranomasina ny France de presque nul raha manao izy ataontsika hoe examen par écrit mahay daholo ny gasy misaotra ny gasy amin'izany fa raha vao hoe hiteny zéro daholo tsy mahay ny tena accent frantsay tsika takatsika merina hiteny amin'ny Betsileo de mba badabada eo tsika hoe hanao tsy mahay mitarina fa tsy zany ny fiteny tena Betsileo tsy zany de imezin'ny Betsileo ianao hoe tsy mahaiko ny fitarinay ianareo nena zany mbola tsy mety de ohatra mibadabada mampimetsika rehefa eniny Betsileo de tak zany keo tsika ny Frantsa rehefa malagasy amin'ny teny frantsay de somary mibadabada hafahafa hoy efa zazay hoe t'es pas français toi c'est pas du français de anao mieritreritra hoe fa inona ary zany teny lazaiko zany non c'est pas du français zay filaza za hoe tsirarako zany zao ihany na atao motamo resy izy re ny tena vazaha de tena manaikipitsy na motamo azony daholo fa le gasy tena amin'ny teny frantsay mbola zaza de amin'ny teny frantsay tsy mahay ninina ny gasy reny ny mahamenatra reny ka ny tiako lazela amin'izany raha misy tena vanana amin'izany ianareo de mianatra amin'izany ianareo mandritra ny eny taona vita ny eny taona de mitondra culte en français ianareo zay ara mbola jerena indray hoe tena mahay miteny frantsay hoe ianareo raha misy malagasy ny tena mbola zazakely misy ny teny frantsay de tena manana accent frantsay izy fa raha ohatra kosa ka tsy mbola zany de tsy mety tena tsy mety fa mametratr'olona be isika miteny zay tompoko vaovozy lazaina amintsika ary tsy maintsy mandinika zany na ny eto Taninanandrano na any amin'ny fiangonana tsirairay avy zay voalohany ny faharoa aloha de zao vao niantsy atory zareo any Frantsa
Misy piasan'ny radio vety zao, piasan'ny radio sangany tanany hoe communication. Mandefa fitenenana avy any an-dafo hoe tsy mandeha enao ty aminay tsony a ny feotazantso radio. Efatra mivolana me ony zany. Isa mifindra ay nisy ny bloqué ony tratrany piratage zay ony hoe fiangonana reny zay ny klikena zay ony atao hoe fitandrema FPVM fitandremana Taninanandrano. Mba le fasikely any aminy zao fa tena mitomany mihitsy zareo ay zareo tena manaraka ny fiotazantso mihitsiny a tena manaraka zavatra rehetra ariny fa ny malagasy tena manaraka ny radio fiotazantso de banany teny taminy aho maly zay ry tompoka de mba resao zany zavatra zany a apetapito amin'ny avantsika ny ampitandrano masina zay sotra tompo ampahery anareo ah. Ny Luka toko 7:10 Luka toko 7:10 indiny voalohany ka hatramin'ny indininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Luka toko 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny indininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fahatafin'ny tohinana leo fanolosan'izay olona mahatonga izany. Aleo anatonana vato lehibe fikosombary ny voziny ka tsipy eny an-dranomasina toy izay ahatafotoana na dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo aza. Tandremy ianareo a fa raha manota ny rahalanao teneno mafy izy ka raha mibebaka izy dia mamela ny ilony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy ary mivaly aminao impito koa manao hoe bebaka aho dia mamela ny ilony. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny Tompo, ampitomboy ny finoanay. Fa hoy ny Tompo, raha manana finoana na dia ohatra ny voatsinampy iray aza ianareo dia azonareo lazaina amin'io vory azy hoe miongota ary io ka mbolena ao anatin'ny ranomasina dia hanaika anareo izy. Ary iza moa aminareo ny manana mpanompo miasa tany na miandrondry ka raha tonga avy tany an-tsaha ilay mpanompo dia hanao aminy hoe avy faingana ka mipetraha inana, fa tsy laza aminy kosa hoe va izy manamboara zay sakafaoko ary misikina ka manompo ambara-pihinako sy sotroko, fa rehefa vita zany dia vao mahazo mihinana sy misotro anareo. Moa misotro zany mpanompo zany va izy satria nataony zay nandidiny dia tahaka izany keo anareo. Rehefa vita anareo zay rehetra nandidina anareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa zay ny tokony nataona ihany no efa nataonay. Ray masino sy famarinana. Amen. Ny teny omena anareo androany dia hoe andininy 15. Ary hoy ny apôstôly tamin'i Jesosy, ampitomboy ny finoanay. Fa hoy ny Tompo taminy, raha manana finoana dia ohatra ny voatsinampy iray azy ianareo dia azonareo lazaina amin'ny voaroy azy hoe miongota ary ka mbolena ao anatin'ny ranomasina dia hanaika anareo izy. Mafy be tompoko za finoana zany, mafy be zany. Ny Tompo misy ny nanazava hoe na dia manana finoana kely zany voatsinampy zany any hitanareo vokininina ka vokininina dia atotototoana ohatran'izao kely militika iny ny ambolenao manjary azo be kely fotsiny angeny takin'ny Tompo aminao hoe kely raha nananao zay ozy izy mitenena amin'ny voaroy azy ireo ianareo miongota
any an-dranomasina maniry tonga zany mafy be zany tena mafy be mino an'izany ve nirolo sa tsy mino an'izany azo inona ve lo zany sa tsy azo e efa nanao ianao efa nanao miteneny ianao io vato fikose tongotra io melahy teo anao fa ery lavitra be ery eny ianao mipetraka efa nisy nanao tsy nisy nanao e ary tsy misy sa tsy misy sa tamin'ny paster Jean Aimé maty ohatrany maty tampoka iny dia nisy dekona anankiray nataony hoe nahazo nofy enao ozy Jesosy makanesy amin'io razan'io raiso ny tanany fa hitsangana amin'ny maty io dia antso eo izy dada raiso ny tanany Jean Aimé dia hitsangana io anga ho azy zany tenenany tompo zany enao tsy nety lera namana lazainy daholo ny dekona natao am-piangonana raiso ny tanany io dia mitsangana io tsy nisy sana ray ary na iray ary ka manana finoantsika sa tsy manana tsy manana mihitsy anefa zay ny tena ma kristianina ny kristianina zay ny ma FPVM ny FPVM manasitrany ianao olona voan'ny cancer io sitrana amin'ny anaran'i Jesosy sitrana tsazo zany fa mitenena amin'io vato be io miala ny anaran'i Jesosy tsy nisy sanana sa nisy sananao zany tanao zany ka manam-pinoantsika sa tsy manana e tsy manana ny epistile Hébreu dia manao iny ny finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita ny teny frantsay zany dia hoe la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas zavatra tsy hita nefa démontrena rano zao nataona hoe fito zao ny alalin'io rano roa metatra eo satria hitany masonao fa raha ozy ianao hoe firy kilao zany rivotra zany tsy hitany masonao tsy hainao zany tsisy hafan'izany zay zavatra tsy hita zay mihitsy nefa ny démontrena zafady lazaiko anareo tany ampitan-dranomasina teo nataon'i Jesosy hoe tsy maintsy makany ianao vao tonga tany lazaiko anao herinandro monja mbola tsy naninona nanomboka amin'izay ny herinandro faharoa nikatona ambanin'ny kiboko tsy nahinan-kanina mihitsy maraina atoandro hariva nandritra ny 3 andro fa natao ranony na ny vary na ny loka na ny desera natao ranony daholo fa raha zavatra mibolongana ny lasana iny misy manakenta ny tentako na ikely oatra ny tia tamin'izany nofa avy ety an-Tananarivo dada zana nofa latsaka atao anaty fasika ianao dia nangadiana io ny tongony stony dananga ento amin'ny boreta entony amin'ny hopitaly saotra tompoko 10 minitra orinana eo any Antsirabe indray misy miatsa dada novoko fa maty ianao tomany daholo Taninanandrano nandritra ny alina ny andro faty tao zahay maraina dia mivoaka daholo ny olona lasa ianao nitsangana dia nisy ny teny hoe ento any amin'ny hopitaly aingana i pastera zay avo ny azakazaka nakany amin'ny dokotera dosy dokotera hoe ity fanafody ty mihitsy diabeta io tsy azonao hoanina fa hoan'ny olona ngoda be matavo be
no mitsindrona an'io dia miamiena izy. Fa ianao kely blitika io matin'io ianao dia najanona. Afaka 5 andro sakafo be amin'izay tsy maintsy misakafo be noho izy dokotera ho any daholo na inona ampibotsina anao. Douze jours monja nahazo 4 kilos 4 kilos tonga amin'izay Jesosy. Okizay teo faty ny olona kelikely ihany pastera ny salama. Za Jesosy miteny zany aminao fa ny olona mavety be rehetrarehetra efa tranona retina. Tsy mahazo manao zany ianao. Miena na enany Jesosy daholo ny sakafoko rehetrarehetra. Tsy mahazo mihinana trondro, tsy mahazo mihinana na tososy na endasina na atondro na trondro maina. Jesosy afaka herinandro ray tsy mahazo mihinana fromage, tsy mahazo mihinana ronono, tsy mahazo mihinana yaourt. Ka inona sisa ny hoaniko? Fa lazaiko anao ovy sy anamalaho sisa ny hoan'ny dada. Malahelo ny olona rehetrarehetra izay nanao fisakafo be amin'izay olona miaraka amiko. Mafy zany raha tsy manam-pinoana ianao tsy mahazo miteny, tsy maharaka an'izany. Avereny hoe raha tsy manam-pinoana ianao tsy maharaka an'izany. Tonga tany azafady aty ihany ianao dada namanao bilan général dia nalaina raha natao ny bilan rehetrarehetra nataony akoho jerena ny aty tsara ny atinao izy le vazaha ary ny fo tsara ny fonao. Matahatra be zany amin'ny rainko satria za diabetika mihinana fanafody. Jesosy raha lazain'ity dokotera ity hoe atao dialyse lahy zao androany eto dia mitsambikina ody any Madagasikara any aminay misy fanafodina rain teo avo tena nangovotra mihitsy. Tsy maninona c'est bon disazimany hoe c'est vrai ça. Soratra ny Jesosy. Lasa amin'izay ozy le dokotera tsy maintsy makany amin'ny hôpitaly ianao d'urgence fa raha maka rendez-vous anao farany septambra vao mahazo rendez-vous fa aleo siko soratra hoe urgence dia nentina tany amin'ny hôpitaly. Tonga tany amin'ny hôpitaly zay efa miditra anatin'ny fandriana tsiraray avy zay le aroa letra reny lava be ohatran'ny Taninanandrano manontolo iny tonga trato amin'ny antsasany. Zany ny lalatsara feno olona eo ambony fanindrina. Ato koa mbola misy lalatsara feno, ato mbola misy lalatsara feno lava be. Adiny ro sasany eo ampandrina vezivezy eo le dokotera. Ono aiza ny dossier anao napetrako teto izy fa mahagaga mihitsy hoany tsy nahitanareo azy. Lasa indray izy ny tany farany. Ka inona ny marary anao? Marary ny fonao? Ka inona ny atokavanao eto? Tsy haiko fa jereo ny dossier-ko afaka adiny roa afaka adiny ray zaveo dokotera mahazo misotro rano? Non. Politra pipi amin'izay azafady dokotera lazaiko le infirmiera fa iza nga ny toaletinareo ary lavitra be ry tonga dia nisaotra ohatran'ireny gidy reny niala tamin'ny fandrina tampimbava daholo dôly na ny dokotera na ny infirmiera. Hono ozy izy fa nga ianao mbola mahatsangana amin'ny taonanao io eno sady lasa nazakasaka namonjy toalety zay zao fa mieritreritra hoe
maka aka chaise roulante zay le seza le ataotra zao reny hoan'ny marary verina avy any mbola niazakazaka namotsy le fandritra no ny taona no zao ve anao zao mbola afaka mandeha tongotra eno a tampombava daholo izy reo mararina Eropa ozy a 80 taona ny be indrindra am'ireo be indrindra 50 taona 80 taona zay ny be indrindra ohatrinao ny lanjana ozy ianao 90 kilao 100 kilao 100 kilao 100 kilao efa sina oxygène ny lohany vavany ny olony fa sepotra hosokafana daholo no fonyreo fa enao danamody fitsangibikoka ody a fa ina ny atongavanao aty any raha ny dokotera hoe efa ty any ianao famba mijery ny fahasalamanao midanaka dokotera anankiray ny nanontany aho hoe fa onao a inona ny zavatra hoaninao de ozy amatsy azy hoe nohaniko zay lazain'ny Jesosy amiko ihany zay midanaka vandravandra ohatr'izany no maso no meritreritra zany hoe fa miteny ve zany Jesosy nareo zany eny tompoko renay miteny ka io nataoko nareo zany teo zao ny farany nataony hoe tsy hitanay misy zay retinao data fa izao ianao misy diabeta eno a misy mangana amin'ny ranjonao eno a ndana manao écodoppler dia nanao écodoppler zany hoe atao eko ny ranjo maly a no ny antso ny telefona le malagasy niaraka tamiko tany data valy zao mivaly ny voamaly arivo zany a tsisy lininina mihitsy nono ny any tongotra ao ozy dokotera bitsibitsika le dokotera hoe fa inona nga ny asan-dranga iny pastera ho le malagasy niaraka tamiko tany fa ahoana n'olona mitovitony aminy efa maty daholo ozy raha tiandafy raha eto France fa iny zalahy bandy kely iny zany atao finoana fa raha tsy manaraka zay lazain'i Jesosy anao na misakafo na amin'inona na amin'inona fa mahita sakafo be nao bon ndao inana maty anao rapitsa fa mafy ny mitahirany finoana mafy o Jesosy anontaniana foana ty ve azo hoanina sakafo be zay maly tonga atao daholo satria avy any morondava nomen'olona trondro zay nomen'olona krabe be zay avy Jesosy tsy mahazo mihinana amindreo na ray azy anao mafy aminao zany a zany atao mitaiza finoana ary ny farany ilazaiko aminareo mihitsiny a dia zao ny tenino izy izy hoe ampitomboy ny finoanay mba mana fotoana kely itenenana mako dia matoa miteny an'izany vazaha anankiray lazaiko anao a tena nazara ny olokoditra ohatran'izany mihitsiny hoe Jesosy tomba tsy nanao an'izany zay a ino ozy nareo isan'ny tokanana mpiandry teo izy dia tonga tany am'izay satria nasainy isakafo resaka zany fa ahoana ho amin'ny nahatonga anao hoe anao mpiandry zao pastera zaho zy polisy le tena farany zay masika be zany any an-dafy any tsy misango mihitsy izy fa arakaraka ny anao hoe tsy nanana assurance anao ka hitany manompo izy presse verbal dia iny mampitombony karamany ka na ohatrina nomeny eo no polisy hoe ty mba tsy olotra ho anao tsy manaiky izany izy nisy lotany karamany any mibetsaka fa masika be zany ny polisy any a tsy misangy aminao mihitsy fa tonga dia forera ny tombobilinao zany nanjary mpiandry za hoe iresaka aminao mihitsy fa tena
tia lalany finoanao a hoana ny nahatonga anao mpiandry dia ny tantara izy mba tiako ho anareo rehetrarehetra zany lesona ho anareo rehetrarehetra zany a bevokany vadiko pastera gasy manko ny vadiny bevokany zanako vadiko pastera ozy a 3 volana nakany amin'ny dokotera zay natao eko ozy le dokotera nanao ny eko hoe sampina ny zanakao tsy maintsy avorteny io alana tsy nanaika ozy izy ny Andriamanitra randre natoandro zay no nataoko ozy ozy zay arahan'ity vadiko ty fa tsy mbola nitomana oatra zany a mahay zavatra rehetra hony anao Jesosy a taovy salama ny zanako fa mitomany zany vazaha zany mivavaka mitomany zany vavaka zay amin'ny 7 alina miforay amiray a zay mivadindray miaraka mandoalika mivavaka hainao zavatra rehetra Andriamanitra mo misy zava-mahagaga tsy hainao hainy zany soratra masina zany hainy zany mo misy zava-mahagaga tsy hainao va fa nitomany mandoalika mandra-pahateraka tsy nakany amin'ny dokotera zay na misinana misinana Jesosy tsy mandao anay fa nanam-pinoa zany anga zany a teraka le zaza ara-dalàna voninahitr'Andriamanitra zany danaka ny dokotera tena ny danaka satria sampina hitany tao a tsisy tongotra tsy misy fely a tsy misy ranjony tsisy tongotra teraka nefa izy a ara-dalàna le zaza tonga ndray ny fitsapan'Andriamanitra nateraka aza io ho dokotera lasa dala fa voan'ny meningite zany meningite zany a ity zanaka atodotsika ty farahatoko ty zany ao no misy meninge io raha marary na ianao maty na ianao kilemaina Jesosy efa nanasitrana ny zanako ianao ty zanako ty lazay ny dokotera fa na maty a na kilemaina tsy manaika an'izany a Jesosy inona ny Andriamanitra ny Andriamanitra anao maninona ny manao an'izany amiko anao tsy manaiky mihitsy fa tena mitomany zany vazaha zany zany izy miresaka amiko zany ara mbola midradradratra mitomany dodododoly zany tompoko eto fitiava finoana tsika miteny zao a 10 taona io zanany io classe de 6e izy ny voalohany amin'ny matematika en classe de 6e voninahitr'Andriamanitra nanontany an'le zaza kely io mihitsy vetera salama ve ho ay ianao enozy mahavita ny lesona rehetrarehetra any ampianarana enozy ary tsy maninona mihitsy fa inona zao inona mbolo azira ataonao fanatanjahantena ataonao manao baolina manao basket mahavita an'izany ianao tsy vitan'ny olona voan'ny meningite zany faly afa lazaiko anao za pastera zay no lazainy tamiko na inona mpanaoviny Jesosy za anao teka ho antovisika zay karaiky ny Jesosy ve anao no pastera tena vonina pastera ozy izy momba manao dada ohatranareo ko izy vonina dada anao pastera izy mivady mihitsy anao pastera faly be am'zany zany tena nitadiavo foko ka de apetrako aminareo rehetrarehetra zany rehetrarehetrarehetra zany mba ampitombony finoanay Jesosy tsy nanao zany ane tsika efa nisy teto tamin'ny androny Matiasy bevoka be dehibe ianao vavy ny zanakao bevoka nalahatra teto ianao vavy eno izy le raha matoa satria fa mitsinaka be nkevony ny anao lahy eno izy le raha matoa la vavy dia nanankiray nanao hoe ahoana ny akoho milasa fa vavy nefa ianao milasa fa lahy ho ahy io tomany le raha matoa
dia ho any amin'ny akoa lahy ihany zanako nefa efatra lahy dia mbola ho lahy koa nga tsy azo angatahana nga ny Andriamanitra ao mba hatao vavony ty akiboko ty hoe dia mivavaka tsotra izy ekeno ve Jesosy zany vavaka zany eno Jesosy enony ataony vavony io lahy io mba efa nanao zany ve tsika ianareo bevoka rehetrarehetra to mbola tsy nisy sananao zany ianareo fa izay madama kely zay hoe aiza ny Andriamanitra ao ary lazao azy eny Jesosy vavy ty fa mba maniry vavy tenaka izy mijoro vavolombelona voninahitra ho an'ny Tompo fa tena vavy tokoa ny zanany aiza am'izany ny finoantsika aiza ny finoantsika am'izany zany ny ataoko zany hoe ampitomboy le mba kely anananao dia ampitomboy hiasa ho an'i Jesosy fa rehefa miasa ho an'i Jesosy ianao do Jesosy hoe niany mpanomboka izay ny vidiko tsy mba hariko sotra Jesosy aiza ho aiza ny finoana zany am'izany maro antsetra zany lasibatra ny cyclone fa hatro amin'ny andehanako tany zay mbola tsy safodrano zany zay satria Andriamanitra anay mahay mampiteny mahay mampitsahatra tafio-drivotra asany ianao mahay asa tsy mahay misy fahefana nomen'Andriamanitra anao any fa tsy ampiasainao misy fahefana namena anao fa tsy ampiasainao ary zay mampalahelo anazy amintsika izy miteny hoe aza hoanina ty maty ray ihany fa leo hoanina maty am'izay avy eo vao mody mitomany ao sasany maninona raha ifaliana satria adalana iny fa Jesosy mila tsika iova 4 volana sisa fibebahana farany mba efa nahatsiaro an'izany ve tsika mba efa tsaroantsika ve hoe so nao tahaka an'le olona maly zay efa tsy haiko tsony ane pastera zay bebahana andana ny tanio Jesosy asa manakory lany zavatra bebahana zany tsy mora manaraka baikon' Jesosy zany satria tsy zay tianao tsony no atao fa zay tiany iza mora be mite zay tiany Jesosy ny zavatra tsy haitsika raha tsy manampitiavana aloha anao sarotra aminao anampinoana zany sarotra aminao zany 7 volana anatin'ny herintaona ny manorana any aminay any fa za tsy manana elo fa rehefa ivoaka za Jesosy ajanony any orana io avy lao za hiditra an-trano vao alefanao io zay ny finoko io tsy milatsaka zany za tsy lena zany fa ianao zao tonga eto manana olana marary manana ny manahiran-tsainanao ozy izy Jesosy hoe andrananao mamela eloka ny ranona za ve za ny fona aminy avonavona anao ataotsika an' Jesosy malahelo an'izy am'izany tany amoron-dava teo dahalo amperinasa ozy izy Jesosy hoe ajanony io asanao io ndao manaraka roa reo mijoro vavolombelona mpiomana mpiandry izy zao dahalo nefa zany hainareo tsara alohan dahalo zany tsy mivady belirano zany fa nefa nanaiky an' Jesosy ianao nefa tsy dahalo fa kristianina mba nanaiky ny fandaminan' Jesosy ve mba mety aminao ve mivavaka ho an'ny fahavalonao mivavaka ho an'ny zay manenjika anao mba mahafaly anao ve mivavaka ho an'ireo olona reo
mba manana fonena sy antra an'ireo olona reo ve ianao tahaka an' Jesosy onena anao amin'ny ratsy ataonao onena amin'ny ratsy ataoko mikiry manao ratsy avilin' Jesosy tsy tiako aneny averanao na overina 300 amin'ny firana protestanta ataotsika ampitsanganana andiniatsika ny tenin'Andriamanitra hoe na ilikilikako ilay finoana tokony ananako lasa resy anady azadiny fa niza manaratsy anao manenjika anao mankahala anao mifalia fa misy zezika mahatonga na vokatra tsara ho anao zany tsangana antsika rehetra 300 raha manoloana ny teninao Jesosy lavitra anay zany atao hoe finoana zany fa miazakazaka zay amin'ny hevitra maha-olombelona anay miazakazaka manatona dokotera miazakazaka makatoro hevitra hatsiaroa nefa ianao efa niteny hoe antsoy amin'ny andro fahorianareo dia hamonjy anareo tsy mba miaino an'izany zay Jesosy ny toe-ponay mihitsy no ratsy anika tsy mba mahita anao zahay fa na ny teny aloka ny vavanay na ny fihetsikay na ny fijerinay na ny famindranay na ny fieritreretany sainay fotsiny azy vao miposaka ny andro defa ratsy tena ratsy na mivady na mizanaka na miraitapo na mpiarabelona na mpiaramiasa tena ratsy tena ratsy na tsy ary nanenina zay amin'izany nanekenay ho andevozany zany faharatsiana izany ka manondrika alohanay mifona aminao fa diso teo anatreanao tamin'ny lalana rehetra nalehanay niziriziry tamin'ny hevitray zay tamin'ny fiainanay anika mitondra aretina ho anay zany mitondra fahasahiranana ho anay zany
monimonina zay amin'ny fiainanay. Anika manaikitra anay ireo fanapahan-kevitra manohitra ny sitraponareo tahaka ny nanekera ny mena rana ny zanak'Israely tany anefitra ka maty ny fananay mihitsy no maty. Anika rehefa tonga ny ray aman-dreny nampita ny afatra ho anay dia lay mena rana varahana no asainao jerena, dia tianao zahay mba hiaino anao, mba hoela velona, mba hatanjaka, mba hampitolagaga n'izao tontolo zao hoe Jesosinay mbola miteny, Jesosinay velona, Jesosinay miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina, manolokolo anay misahirana aminay. Torotoro lay fovatonay Jesosy tonga fonofo. Diovy ny fonay ho lapanao, diovy ny fonay ho tempolonao. Fa ratsy eo masonao zahay, tena ratsy. Lela-paladianao zay Jesosy, mamindrafo, mamela heloka anay. Fa efa niteny anao tsy olombelona ka ho tofo aminay mandrakizay, fa nohony amin'ny anaranao ianao nonao ny fahatezeranao. Faly amin'izany ane Jesosy ny fonay fa raha nanota teo imasonao Davida mpanompo ka nitriatriarany ny fo nanenina tamin'ny ratsy vitan'izy rikoriko tamin'izany, dia namindra fo sy niantra ianao, hoy ianao hoe nivavaka ny torotoro fo sy mangorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona. Ka zay rehetra ny bebaka marina teo imasonao nanenina amin'ny ratsy vitany namindranao fo, dia sa manandra-peo ka mifaly manao hoe sambatra ny olona zay voavelany eloka sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray sy tomponao ny lanitra sy ny tany, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay notorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalana namaka Pôntio Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka ankavan'Andriamanitra ray sy tompo, aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina maneran'izao tontolo zao, fiombonany olona masina, famelan-kelo, fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. 750 ry Jesosy masoandronay niaizany fo lasa tokoa. Misy zavatra niongotra ho vokatra ny fanapahan-kevitra tao anatinao, misy fiovana lehibe ao anatin'ny tsiraray avy, ahafahan'Andriamanitra miasa. Jesu masoandronayo niaizinifu tukufato gati anatina izao Jesu sualeime nuretinata avisaye Nenarandray sisa ary ny fanahy masina. Amen. Mazao toerana tompoko. Dia mbola mampitombona antsika ny ry havana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Izao tsika dia tonga amin'ny fotoana zay ankalazan'ireo namantsika ny tsingerin-taona samihafa teo amin'ny fiainany. Misy 730 menadamianaka izy ireto izay ho tonontsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rabeony Edmond sy Rasalama, Vololona Marta, 90 taonan'ny mariazy. Randriana Solzan, Rafaly Arivo, 90 taona. Raherinirina Flora Violety, tamin'ny 29.
raha mahandry nina sehny tantely tamin'ny 3 septembre. Randriananahary Giovanni Disma tamin'ny 28 o. Edmond Lalarvony 17 taona mariazy mangataka nira raiky amby 700. Rajaoma Harrison Edmond tamin'ny 3 septembre. Randria miadana Ramanatsahala sy Ravelo Armanana Florine 17 taonany mariazy. Rakotondраmanana Ambintso sy Ranandrianarimanana Narindra 5 taonany mariazy. Ranaivoarimanana Simon sy pasteur Abodivolola Zanety anniversaire mariazy 3 septembre. Rasoanaka Jocelyn sy Ramahefasoa Lantonirina 12 taonany mariazy. Ranaivo Saolimboangy anniversaire. Marie Lucie anniversaire tamin'ny 25 o. Raharinjato Saolilina Emily anniversaire tamin'ny 31 o. Randria Malala Tahir Souklarka tamin'ny 3 septembre. Rafanomezatso Mity Mikanto tamin'ny 30 o. Rabe Miary Hameftoniniaina tamin'ny 22 o mangataka fahendrena sy fahasalamana. Rarivoarson Faravololona 30 o mangataka vavaka. Rafanomezatso Mity tamin'ny 30 o. Rakotoarso Tovery 30 taonany mariazy. Andrianiaina Miotso Fitiavana anniversaire tamin'ny 21 o. Rivolava Niambintso Kiady tamin'ny 22 septembre. Andria Malala Philippe Valentin sy Ravololona Rivo Noeline Clarisse 17 taonany mariazy mangataka nira Jesosy petrako aminao. Andria Maefa Valso Mandresy Valentin 17 taona. Andria Miaranjato Rivoarnela anniversaire tamin'ny 23 o. Ramarson Andrianarivo anniversaire. Ravonjy Arso Olga tamin'ny 2 septembre anniversaire. Rakotonjanahary Maevaso sy Ramanatso Fanantenana anniversaire mariazy tamin'ny 2 septembre. Razafy Arso Vololona sy Ranarimanana 20 taona ny mariazy. Razafy Ndrakoto Elsa tamin'ny 3 septembre. Andrianarson Zanna 70 taona. Randrianary Lala Tatamo 70 taona. Randrianarso Adolphe 15 taona. Andriamanatso Silvano anniversaire. Antsehasinanahary Hasintsoa Itokina anniversaire. Ramiary John Marie Louise 20 taona tamin'ny 10 o. Reo namatsika izay nanana antsingeritaona samy hafa teo amin'ny fiainany izay nangataka vavaka sy hira ny sasany fa ny fanomezana tsara indrindra dia ny tenin'ny soratra masina izay omentsika azy ireo dia ny ao amin'ny salamo 20 ny andinin'ny faefatra izay salamo nataony Davida mpanjaka io raha fony izy ndeha hanafika ary nitaraina tamin'Andriamanitra. Salamo 20 ny andinin'ny faefatra mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Anome anao araka ny fonaoana izy ary atateraka ny fisainanao rehetra. Amen. Hitsangana hivavaka isika. Mbola manome voninahitra anao izay ry Andriamanitra rainay, ilay Andriamanitra tompo sy mpanjakanay, ilay Andriamanitra nahary tongotra matanana anay, ilay Andriamanitra niandohanay ary mbola antenainay, fa ilay Andriamanitra mbola hiafaranay ihany koa. Kanefa mandrapatonga anay any aminao Jesosy dia ampitomboy ny finoanay, ahafantaranay fa ianao tokoa no mahatoy izao anay, ary ny famondraponao sy ny fitiavanao mbola ahafahanay mijoro sy manatanteraka ny fahatserovana an'izany anniversaire samy hafa izany. Reo ny mpanomponao Jesosy, misy tamin'ireo no nangataka vavaka mba ho salamo, ary misy tamin'ireo no nangataka hira satria te ho tantaninao ny fiainany manontolo mandra-pialana ity amin'izao tany fandalovana izao. Ianao nefa niteny taminay fa ny zanako dia aoka ho aditoko ihany. Asan'ny tananao tokoa zahay ka dia nampanantenanay ianao fa adidinao zahay. Raha raisinay amin'ny finoana zany fanantenana nomenao zany
dia ho tsapanay ary ho azonay tokoa fa miaraka aminao zay any amin'ny fiainana mandrakizay. Ninonina Jesosy ny asa mandrarahan'ireo, ny fianarana izay ataon'ny ankizy hanomboka indray ny fianarana manomboka amin'iny herinandro ambony iny, dia petraka eo an-tananao zany. Ianao ilay tompony saina, ianao ilay Andriamanitra mametraka an'izany fisainana izany fahaizana izany eny anatin'ny atodohan'ny tsirairay ihany, mbola hita azy. Ary eo ireo ray aman-dreny Jesosy izay mivoaka andro manalina mitady izay ahasoany zanany dia ianao mihitsy nefa niteny taminy hoe ataoko samy hafa ny manompo azy sy ny tsy manompo ahy. Mpanomponao daholo Jesosy, matotongeto farafaratsy ny ara Jesosy, manam-pikasana ny hanompo anao koa dia tanterao aminay le fiteninao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako aminareo, ka izany nampaharetako ny famindram-poko taminao. Famindram-po Jesosy ho anay izay mihoatra ny 80 taona natsiaro ny aniversera teo dia efa famindram-po sisa. Koa tantan'ny dianay aitsio mba hita tokoa ny voninahitra ao ka azahoana ilay paradisa izay fanampanantenainao anao hoe anamboatra fitoerana ho anareo dia izay misy anisy anareo koa. Dia hiaraka aminao zahay rehefa ratra izay miala ty Jesosy. Fa ny fanirianay nefa dia izao, faly izay aty tany ary tsy hanam-pitsara an'izany fifaliana izany any an-danitra, fa ioby sy hideranao zay mba ho voninahitry ny anaranao ireriany zany. Amin'ny anaranao mavonjy ry Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no ametrahany zany vavaka izany sy zany faniriany zany. Misaotra Tompo. Amen. Mahazo toerana Tompo. Heny tompo dia miara-paly amin'ny tompontsika nalany araha fitoera tsy mampaneny zany rakitra indroa fanatitra no anarany azadino zany zava-dehibe amin'ny tompo mihitsy zany fanatitra zany. Io no mba eonana, io no valim-pitiavana avy any aminao takin'ny tompo aminao, ary io no mahafaly anao mandray anao eto isan'androany. Rakitra voalohany sy faharoa araka ny mahazatra procession rehefa avy eo izay mamem-pifaliana no kasitrahana indrindra. Malalo intila matichana avimitala wamina fatsitante jaka majukanira sivitaku nampala elunifuna ankechini autukuo Ni ada dalam mina
milanitra vonenam-baova dia hindrana tanana ampanato aiza naoane vononandrayanao fa misy lalam-pamonjena izay amposakoana anantonanao ny lanitra vonenam-baova. Miaravantsika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo a tratran'ity andro Alahady andro fandraisana amin'izao volana septambra izao indray. Tonga eo fotoana makina ny rarahan'ny fiangonana isika vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ampatsiahivina ny fiangonana fa ny vaky tenintsika androany Alahady 3 septambra dia misalamo fa 3:30 avy any amin'ny fikambanan'ny zokiolona antom-panahy enjana. Ampatsiahivina isika ny herinandro-bokatra ny zokiolona antom-panahy enjana dia anomboka ny alatsinainy 4 septambra izao hatramin'ny Alahady 10 septambra. Ny alarobia 9 septambra tolakandro dia isy ny varotra tsakitsaky sy taozavatra isan-karazany. Ary ny Alahady 10 septambra tontolo andro dia ny fotoam-pivavahana izay faranana amin'ny 5 ora ny atsapanahy iarahana amin'ny tarika gasimana ary ny santatra sy nantenaina ao amin'ny 4e étage. Ilazana ny diakona sy ny loholona eto amin'ny fitandremana Taninanandrano fa amin'ny asabotsy 7 septambra izao no fiofanana faharoa manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny riana faharoa ho antsika. Amin'io koa ny ilazana ny fomba vaovao handaminana ny groupy tsirairay avy présence obligatoire. Fiangonana protestanta vaovao diakona filazana ho an'ny diakona Piahy sekoly Alahady. Ho an'ny tonian'ny fitandremana ny président diakona Taninanandrano ny birao an'ny Taniketsa ny Saha ny mpampianatra sekoly Alahady. Ny diakona Piansa Taniketsa eto amin'ny fitandremana FPVM Ampandrana dia miantso ny birao sekoly Alahady rehetra ny 7 septambra amin'ny 2 ora ary ny mpampianatra rehetra eto amin'ny Saha ny 10 septambra aorian'ny fotoana voalohany aorian'ny fiofanana. Manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy ny manao sonia Fauvin Filemon. Sinodam-paritra vaky ny mananara Ambohitrakatso finoana. Ilazana isika fiangonana zanak'ampelezana FPVM Ambohitrakatso finoana amin'ny reto faritra voalaza manaraka ireto: Sabotsynamehana, Ambohitrarahaba, Kadikely, Analamahitsy, Soavy Masoandro, Anjanahary, Itaosy, Ankatso sy ny manodidina. Masamotonga anatrika ny fotoan-dehibe ny Alahady 10 septambra izao dia ny Alahady ny ankohonana izay ho tanterahana eny an-tanindrazana tongava maro fa isy ny vahiny anotrina amin'ny fotoan'io dia ny korala foibe CFF izany. Antsoina isika mpampianatra sekoly Alahady rehetra eto amin'ny fitandremana Taninanandrano mba hanatrika ny fiofanana izay atao ny Alahady 10 septambra ho avy izao mba iomanana amin'ny fidiran'ny mpianatra sekoly Alahady ny Alahady 17 septambra aorian'ny fotoam-pivavahana voalohany. Manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy ny birao maharitra. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana tokantrano masina: Andriamatoa Rakotonoely Liva, Ramatoa Elizabeth Andany, Andriamatoa Randriamampianina Raymond, Ramatoa Ralalaso Meltina Ankilany dia falomanasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadin'ny zanany Rakotonoely Nicolasy Oby Ravaky ny aina izay atao eto amin'ny fiangonantsika Taninanandrano Ampandrana ny asabotsy 7 septambra amin'ny 12 ora tolakandro. Koa satria efa vita ny fitatazan'ny fanatitra dia atolotra noho ny procession hanao procession sika. Dia ny rehefa 7 no ataontsika 499 nareo no atakaloka ny Jesosy izay mpisoloko
misolo anao mihitsiny izy namanao a irahanao a misolo anao amin'ny zavatra rehetra manana finoana azy dia itombo ny finoanao a rehefa tsy atakalonao nizaniza izy tsangantsika manao zany irandiny voalohany sy ny fahatelo zany Luku Ane Jesus Zai pisuluku Lisa Baca Zai usi Ibabasi Ramula Azune Kyunitu Katsima Tiliti Jiru Ujeso Siti suluanmu Nainuna Fatir Urin Jesus itu Sarau Uan Sama bela Ifana Ayeju Isa Rakamina Fata Anua Upanu Pavelumelu Diviti Avaku Katuanu Nifandea Banaraku Nilalana Dea Zany Kristus iranay a eo naminao zay resakaizana tsy mafy iranay a bavelombo ny fitiavana ianao voninahitra levan'Andriamanitra reriany Alleluia masina Jehova no maro endrika voninahitra rehetra amen petraka dia anoloka nyprozesona revivava rano foana nopetranalovana tandevoly betsaka any karafany izy no mankaratra any am-piangonana lavitra be any a ateriny ato ny poketranao dia manjary tonga ny zantarina hoe iza ny naka ny titeto zavatra mahavariny zany tandremo so misy poketra vaovao kakina eo a dia mitendremina ankana hoe ty misy poketra n'izy ty eo tsy te hoaniko ty a nefa misy an'ity ny toerako teto a atero ty amin'ny birao sotra toizana ny famakina ny rarahan'ny fiangonana Andriamatoa raha Solofson Edmond mivady Andriamatoa raha Tefiary John Harinjaka mivady andaniny raha matoa raha Zafindramasy Makrina Andriamatoa raha Benoro Rija mivady ankilany dia faly manasa mampandrianareo fanamasinana ny fanambadiany zafiny zanany raha Solofo Arjona Andriatina Arnorina So sy raha Benoro aina Hasinjato izay ho tanterahana any amin'ny FJKM iala malaza firaisana rivony mamo ny asabotsy 9 septambra amin'ny 7 ora maraina Andriamatoa raha Andriamahazo Jules Ruma raha matoa raha Faraso Victorine andaniny raha matoa raha Andriana Solo Farasaondra Rachel ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny zanany raha Andriamahazo Sedraniana Efraim sy raha Kotondranoro miaro fanantenana izay ho tanterahana ny asabotsy 7 septambra izao amin'ny 12 ora any amin'ny fiangonana MD Jean 23 taranaky Topoklay Andrianaivo raha Benja Zaka andaniny raha matoa raha Zanatra Somari Jeanne Andriamatoa Dadanaivo raha Naivo Manantso Rodin ankilany dia faly mampandrianareo ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Andrianaivo Jean Parfait sy Saholony aina raha Harintsoa izay atao eto amin'ny fiangonantsika Taninanandrano Ampandrana ny alakamisy 14 septambra amin'ny 2 ora amin'ny 12 ora atoandro
Andriamatoa Randriamamonjy Julien, Ramatoa Rasoamanana Françoise Andaniny, Andriamatoa Noirison Deriaz Tsiavahana, Ramatoa Razana Mary Marline, Ramatoa Veuve Ravaoarnosy Elisabeth, Ramatoa Veuve Raharnirina Opso Isabelle ankilany, de falimanasa anareo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany, Randrina Tenaina Fal Noelson sy Noisison Deriaz Marlino Miora Nantenaina, izay atao eto amin'ny fiangonantsika Ampandrana Taninanandrano ny asabotsy 9 septambra amin'ny 1 ora atoandro. Andriamatoa Ranaivson André Mivady Andaniny, Andriamatoa Razafindradoro Daniela, Andriamatoa Razafindratsimba Stéphane Mivady ankilany, de faly manasanareo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany ny zafiny Ranaivson Ndrinanahary Vanso sy fanomezantsoa Handriniaina Nantenaina, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny asabotsy 13 septambra amin'ny 10 ora maraina. Ramatoa Ravaoarmanga Lalarso Andaniny, Andriamatoa Ranaivson Fidèle, Ramatoa Ravaoarindrina Ralay Armalala ankilany, de faly manasa mampandrianareo amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ratahiny Menjanahary Sitraka Entsoa sy Ranaivson Finaritra Soltina, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny asabotsy 3 septambra amin'ny 12 ora maraina. Raha misy mahita ny tsy mahamety ny fanamasinana ny raina amin'ny sasatsasany amin'ireo fanambadiana ireo, de aoka izy aplaza meroa ny ray aman-dreny mpitandrina filazana manjo amin'ny finoana fanantenana fitsanganan tena maty no ampandrenesana anareo ny fidimandriny retolona voalaza manaraka ireto: Dokotera Rakotonirina Rivoery BFR Taninanandrano sady dekona, de natsony ndray ody any aminy ny alakamisy 1 aogositra teo rehefa nivahiny nandritra ny 5 taona teto tany ho ny vadiny Razivason Lanto ny zanany ndray tapo amin'ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao antranony Université atosika Ambato amin'ny rahavavy anio Alahady 3 septambra amin'ny 10 ora maraina, hoentina ny tanindrazany any Antsahakely, de atao veloma farany ao amin'ny MTM Nazareta Madera alohan'ny ametrahana azy amin'ny fasandrasany any Madera ihany. Rasoa Miary Narivo Vanginy Irina vadina velana Tompo Klara Kotomalala Irina André, de natsony ndray ody any aminy rehefa mivahiny 7 taona teto tany ny Alahady 17 aogositra teo. Hoy ny zanany Rakotoary John Jerisy ary mampionina ao amin'ny sampana fanantenana ny taizany ny zafiny mpiray-tapo amin'ny fianakaviana manontolo. Ny nofony de efa voalevina any amin'ny fasandrasany ny Alarobia 3 aogositra teo any amin'ny fasandrasany any Mahitsy. Rafarasolo Suzanne mpitandrina FPVM Ambohy Mahitsy efa mpisotro ronono, de natsony ndray ody any aminy ny Alarobia 3 aogositra teo amin'ny faha-70 taona ny hoy ny vadiny Rajoarson Roland ny zanany ny zafiny fianakaviana manontolo. Ny nofony de efa voalevina ihany koa tamin'ny zoma 1 septambra teo tany amin'ny fahasandrazany Atsimona Ambohijatovo Itaosy. Ravao Narivo Ene Zanna na fitsonana azy bebe, de natsony ndray ody any aminy tamin'ny 26 août teo rehefa nivahiny 70 taona teto tany. Hoy ny vadiny Lajeson Élisée ny zanany ny zafiny fianakaviana manontolo. Ny nofiny de efa voalevina any amin'ny fahasandrazany any Lohomby Mantasoa ny Alarobia teo ihany. Andriamanitra tompony fampiomononana ny ampionina ny fianakaviana Tramanjo. Reto kosa ny fararakitra voaraya ny 3 septambra anio. Fararakitra avy any fianakaviany Tompokilay Rakoto Mandroso Ray Alariary, avy any fianakaviany Tompokivavy Ravaoarinarivo Emezanna Roala Ariary, avy any fianakaviany Tompokilay Rakotondrabe Julien Sylvain Roala Ariary. De toy izay sy toy izay ny filazana ny raharaha atao amin'ny fiangonana ny voninahitra de an'Andriamanitra irery any tohizana amin'ny famakina ny voady ny fotoana. Dia maninona trano fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra teto izao indray mivoady masina nataontsika azo maraina zao eto amin'ny rez-de-chaussée. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany misaotra anao a Jesosy,
fa andeha hamonjy ny asany any ampito-andranomasina ny zanako dia apetrako ampelantananao ny hoavin-drehetra manolotra vola roa alina ariary. Jesosy io anomboka indray ny tom-pianarana mba mangataka fahombiazana aminao mba tsy ho rendrika Jesosy fa hita fahombiazana manolotra vola roa arivo ariary, tsy soratra 40 000 ariary, tsy soratra 10 000 ariary. Sotra Jesosy fa mbola nomenao tombonandro ao na hatratra ny fahadimapolo taonako akiniko aminao ny fiainako avy rehetra vononam-bola anomponao ray alina de 20e sekoly Alahady, ray alina pasteur Marie Clotilde, ray alina Ianta mpanadio WC. Fitambarany telo alina ariary. Jesosy io misotranao dia mba omeo vahaolonao amin'ny fidiran'ny mpianatra na 16 000 ariary. Fa lasa misaotra Jesosy fa lasany Kanada soamantsara fitiavana sy ny fitahiana. Iony no ny fitiavanao sy ny fitahianao sy misaotranao dia omba azy hatrany aza mandao azy Jesosy vola ho alariary ho an'ny pasteur fanampianarana mangataka
Fandraisaina misaotra betsaka Jesosy.
Kufa
Sy mamaly vavaka eto amin'izao toerana masina loatra izao ilay Jesositsika. Misy mpiara mivavaka amintsika mitady trano ho an'olona dimy mianaka, ka raha misy manana trano ampanofaina isika dia atsoya manoratra telefônina moa izy ato fa mino afa mety sarotsarotra fa ho an'izay manana trano dia mba manantona nay tompona andraikitra izy maka an'ilay numéro. Dia vita aloha ihany moa zany ilay voady dia tsy hakeliny tsy hanome ray segondra mba irabantsika ny dada fa ela loatra izay tsy nahateto anazy teto izay fony izay dada irabanao izay rehetra satria te hisokatra ny vavanay tsy afaka eo aminao daholo izay rehetra dia tsika rehetra hiaraka hiteny hoe arahaba ary ilay nasoavina ny tompo mombanao satria nomba tsy momba azy ka mitondra anazy indray ny verina salama tsara eto amintsika 1 2 3 arahaba ary ilay nasoavina ny tompo mombanao. Ianareo tany amin'ny avy any amin'ny rihana any ambony amin'ny 4e étage tsirasitisa hoe za dada nanonofo fa nivadiko izy nanonofo hoe nentsehany lika mainty dia nikekeriny mahalela azy inona ny dikan'izany. Miantsanao madama meonamiko anao zao dia zao raha ohatra ka ao mivadinao dia miresaka amiko izy, raha tsy ao mivadinao dia anao miresaka amiko apatezitra anao ty taratasy ty nefa tsy maintsy miaina anao ianao. Rehefa nanonofo nikekeriny alika ho anareo dia inona ny dikany? Nisy olona tianao nandray ny tananao dia raha manimanitra manko izy zay foana ny afantarana nody fity manimanitra dia tsy fonao fa manimanitra le tananao dia tsy fonao sasana iny nefa manaraka ny tanany manaraka ny lalan-drano dia tonga ny minatidohanao dia io alika io mainty na lehilahy aty moa zany zao vehivavy lehilahy zany nanonofy dia vehivavy maintimainty io fotsifotsy le alika vehivavy fotsifotsy izy menamena le alika dia zarazara hoditra izy. Io ny tianao raha vao tsy voasasanao aingany io tananao io tanany vadinao io tonga any amin'ny atodony io dia tonga aminao ilay ty hoe tsy tia mainty dia volo zany dia alanao ny vadinao roanao ny vadinao dia olona tsy tianao na nisy hody anao hoe manjary vadinao. Zay fanontandremo za nanofo hoe tany amin'ny dokotera dia
diovina ho ny ranao mandeha anaingana mikany amin'ny dokotera diovina ny ranao ohatr'izay fotsiny tia nanofina hita sosety a minana sosety be deabe isanandro sanandro ao anatin'ny 10 andro anao mbola mihinana foana fa rehefa manofy sosety ianareo a dikan'izay a misy menaka ny raha anareo misy menaka minanaingana sosety na andrahoana na atao ohatrany vomanga fotsiny izy a hatramin'ny hodiny dia hoany fotsiny amin'izao fa raha tsy afaka io menaka anatin'ny ranao io dia madity be ny ranao a dia mipoka fonao rehefa avy eo aingakaingina anao a mihinana an'izany ny teonao nanofo hoe nahita paiso a kazo re paiso loha aza mihinana voankazo mihitsy anao aloha sosety fotsiny olona hohanina zany ny afatro ny tompo foana amintsika zany ny mahasalama fa aza atao mampatezitra anareo mihitsy zany fa na sosety fotsiny anasian'i Jesosy io atao laoka mahasoa ny fahasalamanao zany tia nanofo izy hoe azafady fa tsy vakiko tsy fa lavabe tia izy nanofo fa dirany voalavo ny tongony dia ny kekeriny isanaingana ny tongotra ny kekeriny voalavo io anavo be tena tsy hitanao tsony zany ka miakatra be ny hafananao miazakazangana isany ianao tia nanofo vatapaty a dia nisy olona niteny taminy hoe ay nanofo vatapaty izy toy zao lazaiko anao nanofo vatapaty zany a isy accident azo anareo fianakavianao a indrindra fa amin'ny automobile mitandrema tsara raha mieritreritra anao hoe ndeha hoany mantsakandrina na hoany Atsirabe nareo mianakaviny ao angatao amin'i Jesosy tsara fa iny tomobile nitondra anareo iny a afaty anareo na ray aminareo antaneo an'i Jesosy tsara hoe tokony hoany ve sa tsy tokony hoany tokony andeha amin'ny tomobile ve sa tsy mpanao tafika masina rehetrarehetra tokony manontany an'i Jesosy n'izany fa raha lazain'i Jesosy hoe io tomobile io a accidenté eo rehefa avy eo a ianao no faty ao anatiny io aza mandeha zao zao miteny an'izany nareo mianakavy a isy ho faty anareo raha vao tsy mitandrana antaneo an'i Jesosy le toerana ho alehanareo hoe tokony hoany ve sa tsy tokony hoany tomobile io ve ny tokony hitondra anay sa mety sa tsy mety resaka vady zany any ambirony resany zany fa tsy resahany eto tia nanofo nahita gâteau minana gâteau aingana daingana dia aingana tsy ampy siramamy ianao raha mandeha tongotra lava ianao a tsy maintsy lany ny siramaminao zay aza dino ny azo eo eto a taloha dia ny batainareo reto rehefa hoe ohatra ny hafahafa dada zany fa batao hoe za nahazo appareil ty a ity milaza amiko ty na eto ambony latabatra eto ary hoe lany ny siramaminao dia efa misotro siramamy kely a rano siramamy a ty milaza an'izany lafo be ty zavatra ty a tany ampitan-dranomasina ny nanome anyty mbola hitady an'ity a misy eto Madagasikara ve sa tsy misy tsy azonao batainy eto amin'ny pilipitra ntsony a zay sotra ny Jesosy raha vao tsy mijery tsara siramaminao nareo zay mpandeha tongotra rehetra menjerany ianareo fa mitandrema tiana isy nanofo ohatra misy mony kely ony ao amin'onony zavavakely vo 22 ans vo 22 ans dia zao lazaiko anao a efa tany amin'ny dokotera ony izy dia hoy le nofy hoe makanesany amin'ny dokotera sinoa any dokotera sinoa zany aiza any mahitsy izy any mahafantatra andreo ohatra ny mony kely ireo a ary Jesosy any efa miteny aminao hoe any mandeha fa tsy mandeha amin'izao dokotera rehetrarehetra zao akory tandremo a fa arao ny teniny tsy misy afa-tsy zay iana fa ampitomboana finoana zay ty dada nisy ny teny hoe
teo ty raha tsy diso mitsipihany za dada nanonofy efa ela zay hoe nanonofy nanentsika bitro fotsy telo raha tsy diso fitadidiko ireo bitro ireo a de nenjehiko tsiraray avy a de azoko avokoa raha anao fanadinana anao de ho afaka raha hitady asa anao de ahita fa zava-tsoa menandrema tsy misy olona mahentsika bitro telo zany bitro reo raha tsy voahentsy ny anao anankitelo azonao daholo a de misaoran'i Jesosy ianao am'izany a fa ahita zava-mahagaga omeny Jesosy anao ianao tony voaingana teo daholo de tsy hitako aonary reto tampoka be teo na aloha le zay efa hitako ihany no vakiko ty hoe ty nanonofy hoe nahita olona kely miditra ny trano anao ino zany try mpiandry kala noro nanonofy nandrokan'ireo ahoziny efa za tsy mpiandry inona ndikan'izay manao mpiandry miatso anao Jesosy manao mpiandry na de mbola katekomenina aza zaho nanonofy nampandro any mamanay de ampandro izy satria nofa mpiandry to mbola tsy hitako zay reto mbola tsy hitako zao atsika rehetrarehetra satria miaino any ampitan-drano masina any a araka ny lazaiko teo hoe manaraka ny fotoam-pivavahana izao fotoam-pivavahana ve zao mandalo mandeha sa tsy mandeha tompona andraikitra mandeha zao sa tsy mandeha miaino atsika ty mihitsika ny any ary tsy miangona ny any manko nesaika ny ariva daholo miangona de izo marainy zao izy a manaraka atsika de rehefa tsy mandeha tsy azo izy a de malahelo be izy ny radiotsika koa tsy reny fa tsy mety miasa mihitsy ireo olona reo any a raha tsy meniny radio fiotazan-tsoa izy zava-dehibe amitsika ane mahafantatra an'izany hoe miray fo amitsika reo zanatsika any ampitan-dranomasina zao zany hony a antsika rehetrarehetra zay manany janaka any ampitan-dranomasina na mianakavana de zao ny azahoana ny fandarana any amin'ny radio ony a de live 105.6 FM live 105.6 FM fandarana rehetra eto amin'ny radio de azo amin'ny page Facebook daholo no anarahanao azy io zany no koditsika fa le kody taloha tsy nahazo de ianareo mananjanaka le samy mandefa an'izany dododododolo sotra topo zay angamba fa reto mbola tsy voavako nefa ny fotoana lasa de aloha manaraka sotra topo tsangana am'izay tsika ay mbola hiteny vetoveto ny zareo ato de fahalomeravantsika amin'ny anaran'i Jesosy a de toy izao indray raha nitatitra arabola teto amin'ny fitandremana nandritra ny volana o volaniditra nanomboka amin'ny 1er o ka hatramin'ny 31 o fanatitra fandraisana Alahady 6 o 29,453,200 ariary vakiko en ariary daholo ny fanatitra rehetra nandritra ny volana o zany a 80,391,150 ariary na 401,955,750 FMG vola mivoaka tamin'izany a nandoavana voady 7,147,300 ariary vokatry ny sampana efatra 16,957,200 ariary ny fandaniana amin'ny fampandehanana ny raharaham-piangonana dia mitotaly 23,944,957 ariary na
119 724 119 724 785 ariary. Vola FMG azafady tompoko. Vola nivoaka tao amin'ny fifoazana 1 723 150 ariary na 8 615 750 francs. Ny total ny dépense zany teto amin'ny fitandremana Taninanandrano dia 25 668 107 ariary na 128 340 535 ariary. Francs FMG azafady. Mikasika ny vola mivoaka teo amin'ny fanamboarana WC nanaovana ny fanamboarana rehetrarehetra dia mitotaly 15 425 500 ariary na 77 425 500 francs. Raha misy mila ny fanazavana fanampiny dia afaka manatona ny tompon'andraikitra ara-bola ao amin'ny Brao Antony porte 204 sotra tompoko. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny voalohanteny dia faly miarabanao zay dada. Ampanajana dada no angatahanay fitandremana Taninanandrano anao mba hijoro kely eto aloha eto satria mahatsapy zahay fa tonga dadanay misy ny fiarabana mbola tsy vitanay ho fitsanganany dada ho fiarabantsika azy ndao tsika hitsangana dia hitehaka mafy be mihitsy fa tonga dada. Amin'ny anaran'ny fitandremana Taninanandrano dada mitsangana daholo izay zanakao faly be tsy afaka ndray tanana fa tonga dada tanteraka mihitsy hoe tanora nodindray tahaka ny voromahery ny heriny sady zany dia faly zahay mandray any dada tonga soa tsy fandray tanana fa andao ifanofahofa tanana amin'ny dada hosolo mpandraisa tanana ny amin'izany. Ankoatran'izay dada nandritra ny fotoana ny fetiny ray tsy teto-toerana ianao, ray ianao aminay rehetra, ray ara-panahy, ray ara-nofo mijoro izay zanaka ankehitriny mitondra solom-body akoho kely tsy anerô fa anariary satria efa tia Madagasikara tsika dada kely atolotra iampitiavana amin'ny anaran'ny fitandremana ray manontolo. Atolotra ny dada zany mba fanomezana kely dada miaraka avy any amin'ny taonitao raha izao mpitiavana avy aminay rehetrarehetra fa tsy araka ny zavatra vitanao aminay na amin'ny fitrotroram-bavaka andro amanalina ny fiazakazahana rehetrarehetra fa dia mananteny izay fa mba vitany asan'Andriamanitra tsy havitany vitany dada fa mba hanakaikikaiky kokoa fa ny fanomezana tsara indrindra hivavaka ho an'ny dada izahay rehetra. Vavakitsika Jesosy eo mitery mankalaza manome voninahitra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola miona mpifaliana amin'ny dada amin'ity andro androany ity. Betsaka ny zavatra lalovany tany ampitan-dranomasina tany, tao ny aretina, tao ny asa maro samihafa fa nitondra anazy nivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika ianao dia miona mpifaliana aminay zanany rehetra ty androany faly zahay Jesosy. Misaotra anao ny angatahanay aminao, mbola omenao tombonandro lava, menao fahasalamana, menao hery sy tanjaka Jesosy mba irany mandrakariva aminay zanany ary izay zanany kosa mba ataovy zanaka endry ka mba hafaly an'io dadanay io mba azoto mandrakariva eo amin'ny asa fanompoana rehetra. Dia mahatoky izay Jesosy fa nitanakavana ny fahamarinanao, hitantananao mandrakariva ny dada, anombanao anazy ary ianao ny aloha lalana azy mandrakariva ka handravina izay rehetra amin'ny kitaontaona mba handehanany amin'ny lalana rehetrarehetra
araka ny sitraponao dia tehirizo izy mba ho voninahitra eo rery ihany a ny androm-pahavelomany rehetra ary mba ho arahana izanany rehetra koa ny lalana izay nalehany amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany vavaka izany a ny voninahitra teo anao rery ihany misaotra Jesosy eo amen. Misaotra tata mahazo mipetraka tsika rehetra tompoko amarana anazy famitinana kely ao anatin'ny fanamboarana ny WC tsika ato ambany ato a mandritra ny fotoana elaela kely zany hoe tsy hisokatra zany io WC io a ato dia ny WC ato sy ny eo amin'ny première tsy miasa dia mba manao fandaminana kely tsika alohan'ny atongavanao efa vita ao ny fosy a dia efa mandeha ny asa rehetrarehetra raha sitrapon'Andriamanitra hoe zahana mihitsy a amin'ny fandraisana manaraka eo a dia efa azo ampiasaina tena vita tanteraka amin'ny anaovana anazy a ny WC ato ambany aloha manoloana n'izay rehetrarehetra izay a dia misy ny fanovana ho tanterahana eo amin'ny fanamboarana ny WC io a eo amin'ny resaka fanapotsirana ny rano zany tonga dia ho itsina mihitsy a ny WC turquie izay ho ampiasaintsika na 101 a dia ezahantsika tsy ho atao tsony an'ilay hosontomina ery ambony satria raindray ilay tadiny a lasa ilay olona eo tsisy ranontsony dia misitona tapaka raindray ary aloha dia mahamenatra fa misy mibata mihitsy ny aksesoara rehetra ao anatin'iny WC iny a manoloana an'izay dia nanapa-kevitra ny eo anivon'ny fitantanana ny bromaharitra fa hanofontsika ka ho atao ohatran'ireny prestoana robinet temporisé any anatin'ireny a toerana lehibe hitantsika reny any fanapotserana ny rano ao anatin'ny WC izay ho atomboko tsika ato ny fividianana n'izy io izay tia tanako ty a dia hatreto aloha zany rehefa nijery a dia eo amin'ny sanifera ny misy an'izy ity ny angatahana amintsika rehetra izay afaka manome a na afaka manolotra nito 5 no ilayntsika aloha ho an'ny toaletintsika ato ambany ato a dia mba afaka manantona ty ny tena fanirinina eo anivon'ny bromaritra sy ny bron fiangonana dia tonga dia mba nolorana ao an'izy ity fa mba raisinao aty ny référence hividanana anazy a ho antsika rehetra izay afaka manome zany hoe rehefa ity fitaovany ity no mipetraka eo tsy hanana problème tsontsika akaso dia hanondraka WC a nandeha hijerina fa manapotsitra tsika dia rehefa avy milasany eo a dia tonga dia misy rano ao a manapotsitra indray a resaka pression zany hoe lavalava amin'ny fanazavana fa hofitiniko ao anatin'izay a satria efa mandeha be ny fotoanantsika any amin'ny sanifera nahitana an'ity nefa afaka maka anazy tsika raha sendra misy mahita koa any amin'ny toerana hafa dia mba angatahana amintsika 5 ny ilaina ny vidin'izy ity any amin'ny sanifera dia 445,000 ariary a ny iray dia izay no angatahana anazy a fa io no mahazaka tsika olona be da be reto a zany hoe na manapotsipotsitra eo zany a fa tsy atao kilalao kosa fa rehefa avy mandeha eo amin'ny toalety a dia izay a no ho atao samy mitrotram-bavaka samy manohana mandrakariva ny asan'Andriamanitra fa rehefa vita soma tsara ny ato ambany sendra mieritreritra ny any ambony hoe dia ahoana zany izay aty fa rehefa vitantsika ny ato dia miakatra indray tsika ho amin'ny première vitany ao a dia miakatra tsika ny amin'ny 4e ho amin'ny fanavozana tanteraka ny WC eto amin'ny fiangonana dia makasitraka tsika rehetra amin'izay rehetra efa nataontsika. Misaotra tsika rehetrarehetra fa anana WC manara-penitra tsika zao fa tsy manara-pofona tsony misaotra ny amin'ny kadome anareo anay a mahatsiaro ny dada mibavaka misaotra zay ny mahasalama ny dada ka dia misaotra nareo rehetrarehetra mitondra mibavaka iry zareo nampitandran'ny masina kosa dia olona iray a na me fiarakodia Mercedes ny dada bonne fête papa dia mahafana fo be ny olonanyka dia misaotra azy a miaino amin'ny radio zao ianareo dia misaotra nareo rehetra ny ampitan-dranomasina amin'izany a misaotra nareo mahatsiaro mibavaka misaotra tompo Andriamanitra ny fiadanana omba anareo tsangana amin'izay tsika ary lany fotoanantsika hanao fanatitra izay mitsika fitiavana mandrakizay tokony nataony tompo ho antsika valintsika izy a dia iainy fivavahantsika izy. Fiavana mandrakizay tokony
fandritiavana oa riratsito tsy namalia araka le otako be fiatranao sy mpamirato tompo lehibe sy manakelyana efa tenena zanao ny lapana tsy ateriry fa tena sitrako no ny lanjanao izyka iako mamiko ianao Jehovah sambatra petrika manana anao amiko kokiko ianao tiandrea zaho ty satrianao tiatako iako mamiko ianao Jehovah sambatra petrika manana anao amiko kokiko ianao Jehovah zaho ty satrianao tiatako ty satrianao tiatako zaho ty satrianao tiatako bisou Jesosy teka mafy amin'ny tompontsika sotra Jesosy faly zay satria ay ianao a tianay taloha nanolotra so fanaty so zay a vokatra sany fitiavanao zany raiso zany Jesosy fa vokatry ny fonay de mamindra fo amy te Madagasikara ty ianao mba tsisy korotana eto Jesosy mandritra amin'ny fotoana ny fifidianana rehetra sotra Jesosy iaro any Madagasikara ianao a hiatrika izany amin'ny mpahendrena izay kosa Jesosy de ho fely fitahina avy any aminao a fankasitrana avy any aminao a ary tombo fitiany aminao voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika vonina tany rehetra amen vavakisika Jesosy vita ny teto androany misaotra anao na metanjaka hery fahasalamana ny vahoaka rehetra ravoravo meona aminao feny fifaliana mideranao namokatra ny poketra nay sy ny posinay zay a anolotra fankasitrahanao anao Jesosy faly anenao zay koa faly miara-miasa mpanjaka anay a le tena tianay a ary tsy mahafoy anay amindra fo aminay foana ne anao a da inona na inona dalàna Jesosy alohan'ny sarana kosa Jesosy de mangataka aminao a mba hanokana fotoana kely araka ny teninao hoe eto amin'ity toerana zay notsonareo ny anarako ity a eto no anatonako anareo a ary eto no hitahiko anareo anjaranao ary zao Jesosy tanterao ny teninao hoe tia hita ny endrikeo aho reo an'izy Jesosy reo na mampalahelo anao reo noho ny fahotany na mahafaly anao a tianao hita daholo ny endriny mihoatra noho izany Jesosy araka ny teninao hoe tandreny feonao a ingavy aminao a Jesosy hoe ny amin'ny dablo tsirairay avy hatrany amin'ny rihana faefatra
sotra Jesosy. Irao ny anjelinao manana be dehibe ianao analikisa hitondra ny boky ny fiainana. Anoratra Jesosy a zao vavaka tonononay zao. Mangataka aminao ary 2 minitra dia 2 minitra mba hiondrika kely. Zanakao reo, mangetaetanao reo, ianao le Andriamanitra mahay zavatra rehetra satria tompo ny zavatra rehetra. No resahanay tanteroara Jesosy ny teninao fahiny hoe inona ny tianao mbola ataoko aminao, dia noho ny feo ny mpanomponao Jesosy. Sotra Jesosy. Voasoratra daholo zany. Zanakao reo, adidinao ny re Jesosy. Zay ny azakazany eto amin'ity fiangonana ity mitady anao. Ka aza ataonao folatana manondro izy. Fa raha mba mitaraina aminao izy a, ianao ifivavahany. Mpangataka ary zay Jesosy. Mpangataka rehetra. Noho ianao ny laza. Mpanomboka anao ka tsy mba foko ary tsy ho ariko, dia mino zay fa na sanatria tsy mahay mivavaka ary zay a, dia ianao ny laza hoe hivavaka ho anao a, mba tsy ho levona ny finoanao. Jesosy, mandohalika izahay, manandra tanana ny aminao, mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao mivavaka. Sotra Jesosy, ianaranao ny angatana izany, rainay izay ny an-danitra, mba masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, ataony sitraponao, ety an-tany an-danitra. Meonay ny anasa azoanay, ary mamela hanelokay, tahaka namelana izay meloka tamin'ilay, ary tondrana amin'ny fakapana na fana amin'ny ratsy, nanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandray izay. Amen. Raisy ny tsodrano, hoy Jehovah tompony maro aminao. Zaho aneny Andriamanitra ao e. Aza manana Andriamanitra hafa fa tsy zaho ihany. Sady hiaro anao mbola monsy anao. Na amin'inona, zany taridalana anao amin'ny sandroko mahery. Zaho rehefa tianao hatramin'ny farany, dia mino an'izany anao, dia vonjena anao sy lekona anao. Sotra tomponao ny deranao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika voninahitra tany rehetra. Amen. Napetraka amin'izay tsika dia mipandray fanasan'ny Tompo sisa nomonjanona.
dia mbola ho ampitombola amintsika mandrakariva-riavana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika indrindra fa Jesosy Kristy Tompo izay manasa antsika indray amin'izao fanasana masina izao. Mivelatra eto anoloantsika izao fanasana masina, atolotra Jesosy Tompo mariky ny fitiavany antsika isan'andro isan'andro ary mampatsiaro antsika, mampatsiahy antsika ny amin'ilay nafatesan'ilay marina mba hisolo an'ilay tsy marina dia tsika tsiraray avy izao zany. Tadidy hoe fahiny dia fanatitra nentina naronana ny fahotana no nataon'ny zanak'olombelona, kanefa tsy neken'Andriamanitra intsony zany taty aoriana. Izany no nanekeny naloran'ilay zanany latsokana mba ho tena fanavotana fa tsy fanaronana intsony izany fahotantsika rehetra izany. Anomana ny fomampanahitsika sika hiatrika zany fanatrehan'Andriamanitra zany no ny amin'izany fitiavany atsika tsiraray avy zany. Fa hoy Jesosy, izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra, raha misy mihinana ity nofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Kanefa hoy Jesosy, na oviana no misotro sy mihinana ianareo dia mba tsarovy aho, andehantsika atsiaro azy ry havana, indrindra fa izy ilay voaomby teo amin'ny azo fijaliana. Ataontsika ny hira mpitsanganana ny hira 7:100 entsitsika atsiarovantsika sy anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Nahafoy ny aiko aho, anavotako anao, ka nalatsako ny drako, nisy soloko ho anao. Ny andininy voalohany any. Oh
mananja sy manome voninahitra anao mandrakariva izay ry Andriamanitra ilay masina tsara indrindra. Andriamanitray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tokana mitondra famonjena sy fanavotana anay. Miarabanao izay Jesosy, mankasitraka anao satria ilay tena fitiavana tokoa no natolotrao, ilay fara fanavotana indray mandeha naloranao ny tenanao mba ho famonjena anay raha izahay ny tokony ho faty. Misotranao izay Jesosy, ataonay ehoanany tsy hankasitraka noho ny amin'izany fitiavana sehonao anay izay mpanota nanoloana izay rehetra ditra sy ny adalàna sy ny sampinay rehetra amin'ny maha-olombelonay. Ankehitriny nefa dia reto ilay mpanota, reto ilay maditra anao Jesosy, mitsangana manome voninahitra anao satria fantatray fa anao ny fahefana sy ny rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ary ianao no anarana fiantsonay satria efa nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalanao ny fahendreny, ary tsapanay fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota fa izay mivavaka amin'ny marina tokoa no henony. Ianao Jesosy, ianao ilay henony, ary fantatray fa avy aminao no hitondrana ny famonjena sy famelana nay tsiraray avy. Jesosy io tsy mendrika akory izahay tsiraray avy reto, nefa ianao mamelatra izao fanasana izao mba hiary sakafo aminao indray amin'ity volana fahasivy ao anatin'izao taona 2024 izao, ao anatin'ny taona fibebahana farany. Maro nefa lasa nodimandry, maro nefa tsy naram-po intsony na dia ny amin'ny andro androany azy, nefa misotranao izay fa mbola mahiratra ny masonay, mbola mandre ny sofina, mbola nandeha ny tongotray fa maro ane any amin'ny toerana maro samihafa any manao izay fahafinaretany nofona. Fa nefa kosa Jesosy manatrika anao izay ankehitriny. Ndreo ara Jesosy, io ny mofo avy any am-patana, ny volavolan'ny olona izay tsy fantatray akory hoe tsy neto natrehinao izany ka dia amasino ho tonga ilay tenanao. Io koa ny kapoaka izay mitondra ny divay Jesosy, amasino mba ho tonga ilay ranao soty ambony hazo fijaliana, mba hamela ny heloka rehetra Jesosy, ary satria fantatray fa rehefa mamela heloka ianao mitondra fanasitranana ho an'ny olonao. Ireo ny mpanomponao, ireo ny dekona andray anao voalohany, olombelona tsy mendrika daholo Jesosy. Fantatry ny olona rehetra na ny falemena sy ny momba azy ireo, mangataka nindra fo avy aminao. Sasao amin'ny ranao ireo Jesosy, hitondra ny tenanao sy ny ranao ireo Jesosy, mba tsy izy ireo tokoa ny hitan'ny olona fa ianao, ianao mihitsy Jesosy. Ka na inona mety ho faniriany sy fangatana amin'ny antsonao manokana azy ireo Jesosy, dia mba henoy izany vahoakanao koa izay anaterana izany tenanao sy ny ranao izany. Aza misy dinganina Jesosy amin'ity androandroany ity, fa hitombo tokoa ny finoany tsiraray avy nanoloana ny fampianarana izay nomenao. Dia misaotra anao sady noho ny havitiavanao, dia matoky izay Jesosy ny amin'ny fanatrehanao, ka dia amasiny mandrakarivany momba n'izao famantarana rehetra izao amin'ny anaranao ny angatana izany. Dia mbola tolotray anao ny dera sy ny anja, saotra sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Fa Jesosy Tompo tamin'ny ala izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary efa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy ity ny tenako ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia ho izy, ity kapoaka ity no amin'ilay fanekena vaovao izao no ataovy ho fahatsiarovana. Naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo ny Tompo no mihinana amin'itony mofo itony ary misotro amin'itony kapoaka itony, dia manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piavoko. Hoy Jesosy, andeha fa efa voavoatra ny zavatra rehetra. Eo am-pizarana ny mofo sy ny kapoaka no mbola anaovantsika ny hira hitondrantsika ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra noho ny amin'ny tsy famendrentsika ny hira 5:700. Nzay reko Tompo, nzay reny feonao, miantso ahy ianao akany Kalvari. 5:700. Love
manota tsy mandary tompo mamela jiji hoe mandray anjara tamin'ilay fahafatesan'ilay Kristy ilay tianao izao fanatrehnao izao firaisana latabatra amin'ny tompo izao. Dia tadidi ihany koa fa tsy ny olona ny fahatezeran'Andriamanitra raha tsy ilay zanan'ilay tokana mihitsy no nafoiny solovoina soloheloka ho antsika tsirairay avy mba ho afaka teny am-pelantanan'ny Satana. Tadidio fa tsy navela ny Satana mihitsy ianao tsy navotsitra raha tsy nirasony Kristy no nomeny aho mba ho vidiny izany mavalinao manoloana izany fitiavan'Andriamanitra lehibe izany. Ino no asetrinao? Mbola vitanao ihany ve ny anao tsinitsinina ilay mpanjakanao ilay miady ho anao isan'andro eo amin'ny tanànankavanan'Andriamanitra iray. Fa raha tsy izany dia hevery hoe taiza ho aiza no mety ny hafaranao. Arena sy fananako ny hira 5:1 amin'ny boky hira firana. Grazie alla fede
avelanao iantefa ao misomendranao izay rehefa ampy anajiratra nisy tranga mpianana anankiray ao amin'ny tokantrano izay misy anay dia rehefa natao ny zavatra rehetra mivavaka mifaditsanina tapahana osina ohatrany hoe mbola mihidy foana Jesosy fa inona mihitsy ny tena zava-miafina, inona ny olana Jesosy mbola mahatonga an'ity zavatra anankiray ity tsy misokatra mihitsy dia namangy Jesosy ary nampiseho izao fahitana izao tao anatin'ny ankonana. Ary vao marina ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Levitikosy 5:20 ny 9:7 izay milaza amin'ny alan'i Jesosy manao hoe fa raha iaiky ny elony sy ny eloky ny razana izy noho ny amin'ny fahadisoany. Dia zavatra nitranga tany aloha izay nataony ray aman-dreny, nanana ny fiainany ray aman-dreny fa rehefa nanolo tena tamin'i Jesosy izy tena nanompo an'Andriamanitra teto amin'ny fiangonantsika sy fotoana lasa izay no nahafatesana. Dia naveriny Jesosy ao anatin'ilay fahalitana ny zavatra niainany io ray aman-dreny io tamin'izy tany amin'ny fiainatokantrano. Be dia be ny tantaran'izay tao fa zavatra anankiray izay tiako lazaina dia rehefa nisy fotoana zany tia mamboly voninkazo le vadiny lehilahy zany le raim-pianakaviana. Dia rehefa niady izy mivady dia nisotasotaindramatoa le voninkazo ka nitondrahany rano mangotraka nongotany nataony iny. Zany sary zany naseho an' Jesosy ary dia nataon'i Jesosy hoe mibeba fa mbola voasoratra an'izao alahelo izao. Zavatra mety tsy heverintsika zany ry havana, mety tsy eritreretintsika fa manentana antsika hoe andeha mba hoendry amin'izao sisa izao satria na ny eloky ny razantsika tany aza mbola mamatotra antsika ka na dia ho tapahana ozina impiry ary tsy misy tapahana ozina be dia be zany koa i Jesosy. Izany rehetra izany mbola mety hamatotra antsika. Anahoana ny taranakitsika ao aoriana raha te hanana taranaka vanona ianao, ivomenantsika foana ny tenin'Andriamanitra, empampahafantarina antsika ny tsara rehetra, andeha mba hoendry eo anatrehan'Andriamanitra. Ity mpanompon'Andriamanitra izay nodimandry ny teneniko ity na fanafotany ny asan'Andriamanitra, tena nanao izay ho afany mihitsy nanolotra ny tenany nanompo an'Andriamanitra. Fa izao koa ny sary tao anatin'ilay fahitana, Jesosy zany mihidy ao anatin'ny efitra anankiray dia izy zany ao anatin'ny kazo ohatran'ireny le tranomborony ireny fangeza atonina azy. Dia memidina zany le kazo ka ny devoly eo ambany eo miaraka amin'ny hafa misitona azy midina. Dia miantsoantso vonjeo izy dia Jesosy nefa mihidy ao anatin'le efitra io mahatazana azy. Dia ny devoly tsy manesy hoe hoaizy teny reto avy nefa natao tena ozy ko hoany amin'ny Jesosy ahoana. Dia tonono ny devoly eo foana zany izay zavatra nataony tsy voabebaka. Dia isaky ny manonona izay ny mahavendrana an'ilay devoly na fetsara izy. Isaky ny tonono ny devoly ilay izy dia mibebaka ilay mpanompon'Andriamanitra. Herinandro alohana fatesana, herinandro mibebaka foana izany mpanompon'Andriamanitra izany. Variana hoe Jesosy na ihany ny eloka mbola tsy vitan'ity ray aman-dreny ity fa maninona mibebaka foana. Izany ilay fahotana tonono ny devoly etsy mampibebaka an'ilay ray mpianakaviana. Isaky ny mibebaka izy dia mipoaka ilay rindrina. Isaky mibebaka izy dia mipoaka ilay rindrina. Izay ilay hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Mampinentana antsika mba azoto mandrakariva amin'ny fibebahana, fanatolana an'Andriamanitra ho
ho amin'izao sisa izao ny tenin'Andriamanitra zay nafafy atsika raiso re tazony iaino zarao na ho anao sy ny ankolanao satria na ho a Jerosalema asane mbola misy tian'Andriamanitra vonjeny amin'ny alalanao zany dia mety izytsika hiomana amin'izany anao aho Tompo reko zao ny feo anao miantso aho eo aminao raha mbola fantatra fa mbola misy hevitra mampisaraka angataoko mifanahy masin'Andriamanitra mba hampatsiahantsika tantara tahaka izany fandrao zany mety mbola tsy sakana tsy androsoantsika ho an'ny fanomponan'Andriamanitra. Fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny vola fotsy na ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana fa ny rason'i Kristy izay sady tsy misy kilema no tsy misy pentimpentina. Ny Paoly apôstôly ihany koa dia nilaza fa jereo ny azo fijaliana fa teo ny namonjena anay ary teo koa ny nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika ary teo ihany koa ny nanaovan'i Jesosy Kristy ilay vavaka mizimizina izay naneken'Andriamanitra ny famelan-keloka ao antsika nanambarany manao hoe raha eo mamelany elony fa tsy fantany izay nataony manatonao ka miondrika anoroka ny tongo masina hoe tsangana isika. Isa
Primeiro passo, essa fase. Quatrième étage, essa fase. Soratra. Efa iny an-tananao iny ny tenan'i Kristy. Ny tena aminao Jesosy andrano iraiso. Ity ny tenako amin'izay omeko anao anio. Izao no ataovy ho fahatserovana. Misôra anatin'ny fona. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra anao zahay. Fa tena fahafatesana tokoa nefa tambony ho tanay kanefa mbola omenao zay fotoana nahafanay mihaino ny teninao mampianatra anay tetiko ianao androany omenao koa ny tenanao Jesosy mba hitoetra ty anatinay tsaray avy angataka aminao zay diovy mandrakariva Jesosy ataovy izay hatamananao anatin'ny fonay ao satria rehefa ianao tazan'ny satana sany akorina dia mijery maso sy anatona anay azy ho tahaka anao ne izay tsaray avy Jesosy ho Jesosy kely mandehandeha tokoa zay ho tsy hivavaka ho feno finoana ho feno fatahorana anao Jesosy ary indrindra anoho ny asa zay efa natomboka ao araka ny hevisinao na tsaray avy mba hitoana fanan'olona maro ananao indrindrandrindra tompo mba hampibebaka fanan'olona maro satria zany ny antony naloranao tena porofon'izany zao fanasana zao dia misaotra indrindrana na fitiavanao Ujarana mandrakizany tonandro. Amen. Ko Jesosy. Sonareo rehetra ity fa tsy nirakitra ny amin'ilay fanekena izay nalatsaka ho an'ny maro mba ho famelan-keloka misaora azy ao anatin'ny fonao. Maminay loatra ny fitiavanao Jesosy. Ny raha anao soa izay omenao anay. Mba hanafatsavany ny tenanay tokoa ny izany hatrany tampindokatra ny ampalaty any amin'ny lalan-drà sy ny nofinay rehetrany ny ozatra sy ny taovanay manontolo mba nadio ny fahotanay Jesosy nanoloana izay rehetra heloko ny razanay mbola mamatotra anay aty aoriana taranaka aty aoriana maika hamoa Jesosy fanditra sy ny fahadalanay izay mbola manampitrotraka an'izany rehetra izany Jesosy androany sasao amin'ny ranao iny boky ny fiainanay diovy izay tsirairay avo mba hadio sasao madio izay mba ho afaka ny helokay Jesosy fa zava-pona ihany ny fanomponay ianao ary fantatra efa tsy mora ny dinanay any amin'ny lanitra ny lanitra any amin'ny fanjakanao raha tsy voafafa avokoa izany fahotana rehetra izany dia misaotra noho ny amin'ny fitiavanao matoky izay fa namindra fo ny antony ho anay indray ianao misaotra mpamonjy Jesosy akazana Jesoana sadizimafu Jesosy mitanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina petraka ny fiangonana eo ampanaovantsika ny fanatitra ary indrindra angonana ny kapoaka dia mbola ataontsika ny hira Jesosy no asandratro fa izy no mpanafitro Ai
Taninanandrano no anjarako miaiko fananako milanitra olovako mitandre ilaofako miodako sy anarako Niafatr'Andriamanitra izay omenantsika ry havana dia hita ao amin'ny Isaia 7:10 dia ny anjininy faraka amby 20 sy ny Isaia 7:10 dia ny anjininy faraka amby 20. Isaia 7:10 ny anjininy faraka amby 20 sy ny Isaia 7:10 dia ny anjininy faraka amby 20. Vaky aminaran'i Jesosy manao hoe raha izao dia izao ny fanekeko aminy o Jehova, ny fanaiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy ala amin'ny vavanao na amin'ny vavan'ny taranakao na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay o Jehova. Ary Jehova hitari-dalana anao mandrakariva sady hahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina azy sy hampatanjaka ny taulanao dia ho tahaka ny savo tondrano ianao sy ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety riditra. Tehiry izao anatinao ny tenin'Andriamanitra dia ho tanteraka amintsika izany havatr'Andriamanitra izay nomena ho antsika tamin'ity andro anio ity izany. Raika sy fitonjato ataontsika mpitsanganana ny ranolanitra tsara tokoa. Mbola tsy mitsahatra manome voninahitra anao mandrakariva izay fa raha nisy soa izay ataonao aminay dia tsy voavalinay Jesosy, indrindra noho ny amin'ity andro lehibe izay nomena ao anay indray. Mbola anisany nahafahanay nahazahoanay ny famelan-keloka teo anatrehanao satria fantatray fa tsy misy anarana hafa hazahoanay izany famelan-keloko izany.
afa-tsy ny anaranao tsokana ihany na marinonao indray ny teninao fa tsy olombelona akanontolo fo aminareo mandrakariva fa noho ny amin'ny anarako ianao dia onoloko ny fahatezerako ary mbola mba hiderana dia mindra fony aminao misaotra Jesosy faly zay Jesosy faly zay satria zinona moa zay mbola namangy anay ianao zinona zay mbola natsiaro anay ianao nefa zany rehetrarehetra zany mbola entsinay indray azahoanay hery vaovao Jesosy andehananay andray ny teninao ankatoy izany ary indrindra izara izany anao zay ahafaly anao amin'ny andro sisa rehetra iainanay fa nay masinao ampitoeranay araka ny teninao teo fa izy tokoa no mitaridalana anay ao marina rehetra mampafantatra anay na dia ny amin'ny zavatra ho avy aza mba tsisy sento mandrakariva zay amin'ny fanomponanao manontany tena mandrakariva fa nahoana Jesosy indraindray roatra ny omezany jentilisa sy izao tontolo izao kanefa misaotra anao satria ianao Jesosy mbola manome sainanay mitondra anay Jesosy any amin'ny lalana zay rehetra tokony homety aminay araka ny sitraponao izay ny vitanay teto Jesosy androany ankasitrao ny olonao tsiraray avy isao isan'ny famarinany tsiraray avy zay nifatongavany teto satria maro nay amin'ny toerana maro samihafa any manao zay fahafinaretany araka zay tanterahan'izy ireo fa zay kosa Jesosy nafoy fotoana nafoy zavatra maro noho ny amin'ny fitiavana anao zay koa ne Jesosy tianao fa indraindray zay fantatrao fa ny elokay zany ny madiso anay mandrakariva kanefa ianao ny mbola nanatra anay foana noho ny habe ny famindraponao dia misaotra anao indrindra mametraka ny fiainan'izao fiangonan'izao ampelantananao Jesosy mba ho jereny masonao foana Jesosy anasoavanao azy naizanaiza misy ny fiangonantsika Jesosy manerana zao tontolo izao tongava ny mandrakariva ianao Jesosy amin'ny fifaliana ny mpanomponao rehetra ianao indrindra Tompo mba hisy fanahy bebaka isan'andro san'andro iverinao any aminao dia tsy njofo mandrakariva kondray aman-dreninay Jesosy tatarandrena toandro zay efa nataonao hitarika zao fiangonana izao dia hitoetra ao amin'ny atrano mandrakizay omeo azy ny fahaelavelona Jesosy ny fahasalamana ny sy ny tanjaka mbola hitondrany ny fiangonanao mba mirapiratra Jesosy hitondra ny anaranao dia misaotra indrindra noho ny avitiavanao maro ny tianay angatana be dia be Jesosy ny zavatra tianay hoentina eo anatrenao kanefa ianao ilay milaza aminay isan'andro fa mbola hivavaka ao anay mba tsy alevona ny fononay indrindra koa Jesosy manolona ny fiainanay ny andavanandrom-piainanay ianao milaza fa tsy njovo ny voro-manidina fa tsy mba mamafina mijinja ireny kanefa ny rainay izay ny an-danitra dia mitsinjo azy ny mandrakariva na dia tsy mangataka akory azy ianareo koa eny teninao dia fantatra indray nareo izay ny an-danitra izay tokony anareo zany rehetra zany Jesosy ny fifalinay fony fisainanay diso fangataka foana zay Jesosy kanefa ianao milaza fa raha mivavaka ianareo dia manaova tahaka izao manao hoe rainay o izay ny an-danitra sinanay ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao hatao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra ka taminay ary aza mitondra nay amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny rasy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisy ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ilay fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray indrindra ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masin'Andriamanitra mbola omen'Andriamanitra anaraka anao mandrakarivana izany amin'ny andro rehetra iainanao ko aza matahotra ho Jesosy na mivadi-po fa izy no Jehova miara-mandeha aminao izy no nanao anao izy ihany no hitrotro fa sady mbola hamonjy anao izy no hiaro anao matoky mandeha ihany amin'izao herinao zao fa ny zanako ny asan'ny tanako Jesosy aoka ho ajijoko ihany ka ny fiadanana aneo anatin'ny mandanao fanambinana ane mbola ho an-dapanao mandrakizay manao kosa ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondrin'Andriamanitra ny dera ny saotra ny aja sy ny voninahitra mandrakizay do tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen voninahitra ny eo an'Andriamanitra iryany halleluia masina Jehova tompony maro endriky ny voninahitra tany rehetra amen dia samy mandeha amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika